Amkafaliana trano no iarabanantsika any tokantrano manaraka azy tapaka fandarana eto amin'ny TV Plus Madagasikara sy anasanantsika ihany koa anaraka izao fotoana ny fampalana vaovao izao hatramin'ny farany ny tenako sy Sibelana Andriamazava miaraka aminao androany miarabanao Sibelana. Mirabanao Ntsakandre Mahery mirabantsika rehetra manaraka ny vaovaon'ny TV Plus Madagasikara amin'izao alina izao. Ireo lohatenim-baovao tapany voalohany ary vonina amatsy vola $80 no izana ny fanamboarana ny lalambe mikodana na ny autoroute voalohany eto Madagasikara nitahirim-bola ho an'ny fampandrosoana ny Abu Dhabi hoy ny fanambarana ny filoha Andry Rajoelina androany nandritra ny fanana ny ampahany voalohany miainga avy amin'ny PK0 Ambodifasina miazo an'Ambohimanga amin'ity lalam-pirenena voalohany ity. Amin'ity lalam-pirenena voalohany ity voasa manokana tamin'ny lanonam-panokanana moa ny filoha lefitry ny antenimera-dola Nicolas Rabemanajava sy ireo filoham-pirenena vahiny avy amin'ny vondrona SADC mandalo eto Madagasikara. Ho tanterana ny any-Mahajanga amin'ny faran'ity volana aogositra ity ny tomban'ny zotra am-pifidianana telo farany tanterahany seni raha ny nambarany filohan'ity vomera ity androany atao akana ny hevitry ny ratsamagaika ny seni isamparitra makasika ny lesoka sy ny fanatsarana mila hoentina amin'ny fanavoazany lalam-pifidianana manaraka ny tombana ho tanterahana any Mahajanga izay. Tapany faharoa amin'ny lohateny dibo-drano avokoa ny akamaroan'ireo lalana sy ny tanàna ao atapy-tanànan'ny Toamasina androany ny fisian'ny rotsakorana mafy niaraka tamin'ny rivotra omaly alina ary mbola nitohy androany alatsinainy 20 aogositra no anton'izany. Rehefa farany taranja baolina kitra ny Kenya no ifandona amin'ny Barea amin'ny lalao mpafiadaran'ny CHAN ny zoma faharoa amby roapolo ny volana aogositra ho avy izao ekipa sangany arlarana voalohany tao amin'ny vorona misy azy ireo ifanohitra amin'ny Madagasikara ireo ka ho lalao tena ho fitsapanan'ny Barea izany hoy ny mpity baolina kitra. Anjinjiny vaovao avy hatrany ary vonina amatsy vola $80 no izana ny fanamboarana lalambe mikodana na ny autoroute voalohany eto Madagasikara nitahirim-bola ho an'ny fampandrosoana any Abu Dhabi hoy ny fanambarana nataon'ny filoha Andry Rajoelina androany nandritra ny fitokanana ny ampahany voalohany niainga teo amin'ny PK0 avy any Ambodifasina mizotra Ambohimanga amin'izay autoroute izay. Miampy indreraka zany mpamatsy vola goavana vonina anohana ny Madagasikara amin'ny fanamboarana ny autoroute voalohany taorian'ny Badea izay vonina ny amatsy vola eo anelanelany $500 hatramin'ny $700 tapitrisa ny tapany faharoany ity autoroute ity tonga nanotrina sy nampiseho firaisankina tamin'ny filoha Andry Rajoelina sady filoha am-perinasa ny vondrona SADC tamin'ny lanonana mpanokafana ireo filoha mpanjakana ny SADC tonga eto Madagasikara voasa manokana tamin'ny lanonana mpanokafana ny filoha lefitry ny antenimera-dola Nicolas Rabemanajava fitiavana Dony Ivarasata. Efa azo antoka ny fitohizana sy ny fanamboarana hatramin'ny farany lalambe mikodana na ny autoroute voalohany eto Madagasikara manao toy vakana ny fahazoany Madagasikara ireo famatsim-bola goavana anamboarana ny tetikasa autoroute tany amin'ny volana febroary 2024 no efa nisy ny fifampiresahana teo amin'ny filoha Andry Rajoelina sy ny filohan'ny Badea na ny banky arabo ho an'ny fampandrosoana ara-toekarena Sidi Ould tany Dubai ny voaka tao anatin'ny fiaonan'ny rotonda ny fahavonona ny Badea anohana arabola ny Madagasikara amin'ny fanohizana ny fanamboarana ny autoroute voalohany eto amintsika izay mampitohy Antananarivo sy Toamasina manodidina ny $500 hatramin'ny $700 tapitrisa ny famatsim-bola ho azo amin'ny Badea amin'izany hoentina anatanterahana ny tapany faharoa amin'ny asa fanamboarana ny autoroute voalohany Madagasikara ny teti-bola avy amin'ny Badea io. Androany nanao fanambarana goavana indray ny filoha Andry Rajoelina amin'ny fahazoany Madagasikara famatsim-bola goavana hafa anohizana hatrany ny fanamboarana ny autoroute manamarika ny fahatokisana ny fanjakana malagasy
sy ny filoha Andry Rajoelina ary indrindra mampiseho ny fahaiza-mitarika sy mandresy lahatra ny filoha malagasy ny fahazoana famatsim-bola goavana sy misesy tahaka izao. Ici, je tiens à remercier déjà la présence du General Manager du Fonds de développement d'Abu Dhabi qui a annoncé leur soutien et le financement pour la continuité de l'autoroute jusqu'à hauteur de 60 millions de dollars. Taoriny fahavitany itetika sateliférika anisan'ny fampanantenana nataon'ny filoha Andry Rajoelina efa hita maso sy tanteraka ary azony vahoaka ampiasaina ny autoroute voalohan'ny Madagasikara amin'izao na mbola misy aza ny asa izay tanterahana. Nisy mihitsy ireo nanenjika fa tsy hanomboka ny asa fanamboarana ny autoroute hoy ny filoham-pirenena. Tsy maintsy vitanina hatramin'ny farany nefa ny autoroute hoy ny fanambiny Andry Rajoelina. Ao anatin'ny hafaliana no ahafahako miaraka aminareo rehetra eto androany satria le nofinofy sy vinavina taotaitsika dia hita taratra ary afaka tsapaitanana ary afaka andehanana androany satria napetratsika ny fanambia ary tratra ny tanjona. Zava-dehibe ny atongavantsika eto satria hitokana ny fanokafana ny tracena ny tronçon voalohany amin'izao lala mikodana na ny autoroute zao isika. Rehefa manana viny isika, rehefa manana fitiavana anasony vahoaka anovany Madagasikara dia tsy misy ninina mihitsy ansakana atsika. Anisan'ny fandaharam-potoana manokana sy manandanja ho an'ny filoha Andry Rajoelina ny andro androany izay nanokanana voalohany ny ampahany amin'ny lalambe mikodana any autoroute. Raha mbola andalam-panamboarana ny autoroute Ray Manontolo amin'izao fotoana izao, nasongatin'ny filoha kosa ny tombony lehibe ho an'ireo mpampiasa lalana amin'ny ampahan-dalana izay efa misokatra miainga avy eny Ambodifasina mivoaka ny Ambohimangarova amin'ny autoroute. Zao tsika mbola tsy misokatra io. Andeha ho any Ambohimangarova tsika dia jereo tsara mbola makany Akorondrano, makany Andranomebevava, makany Analamahitsy, zay vao tonga ny Ambohitraraba, zay vao tonga ny Sabotsynamena, mbola manavatsava ela vao tonga ny Atsofinondry, dia mamakivaky vao tonga ny Anosiavaratra, tonga ny Asovy Merina, zay vao tonga any Ambohimangarova. Lalana zay ataontsika rehefa misy embouteillage adiny telo, raha tsisy embouteillage zao adiny ray sasany farafahalohany ianao vao tonga amin'izao tsika amin'ny teny zao. Fa androany kosa miova ny tantara mandroso Madagasikara, lalana zay nitononiko anareo teo aloha. Ankehitriny rehefa miala eto Ambodifasinatsika tonga any Ambohimangarova 20 minitra ary 7 minitra ary 9 minitra raha ohatra ka mandeha mafimafy. Tonga nanotrona sy nampiseho firaisan-kina tamin'ny filoha Andry Rajoelina sady filoham-perinasy ny SADC tamin'ny lalonam-panokafana ny autoroute ireo filoham-panjakana ny SADC izay tonga eto amintsika. Vahiny manan-kaja maro ihany koa no voasa manokana hanao andrana voalohany ity ampahan-dalana ny autoroute vita ity. Eo ireo avy amin'ny masovo vahiny miasa sy mony eto amintsika, mpikambana ny gouvernemanta, loholona sy ny solomam-bahoaka. Ka anisan'izany ihany koa i Nicolas Rabemananjara, roalefitry ny Antenimiran-doholona. Irefy 100 kilometatra ny autoroute mampitohy Antananarivo sy Toamasina ka ho vita ao anatin'ny 2 ora sy sasany izany rehefa vita tanteraka ny lalana miatrany ny filoha Andry Rajoelina. Nitokana tamin'ny fomba ofisialy ny ampahany voalohany amin'ny autoroute voalohany eto Madagasikara ny filoha Andry Rajoelina sy ny vadiny Mialy Rajoelina io maraina io teny Ambodifasina. Ijanona amin'izay lafim-baovao izay hatrany isika isan'ireo délégation mafonja nanatrika ny fitokanana ny lalana aingana na ny voie rapide mampitohy Antananarivo sy Toamasina teny Ambodifasina androany ireo lolona.
tonga avokoa ny mpikambana amin'ny birao maharitry ny anteny mirandolona izay notariany filohany ny generaly Ravalomanana Richard sy ny filoha lefitra roa Nicolas Rabemananjara sy Eric Bessou natrika ny lanonana ihany koa ny questura ny anteny mirandolona Mino Saramila sy ny papakateny Rémonal nanome voninahitra ny lanonana fitokanana ihany koa ny lolona mahonjo Hugues hita tany an-toerana ny filoha tale generaly ny vondrona Sodiat Mamravatomanga sy ny vadiny ny solombavam-bahoaka ihany koa dia tonga maro nandritra ny fitokanana ny lalana ainganana ny voie rapide mampitohy Antananarivo sy Thomas Nahity Androany Soraparjon Ismaël Andrianjafinaina. Tazana nandritra ny lanonana fitokanana ny ampahandalana amin'ny voie rapide mampitohy Antananarivo sy Thomas ny filoha tale generaly ny vondrona Sodiat Mami Ravatomanga sy Ramatou Aingo Ravatomanga vadiny ary fantatra fa miaraka fiara lehibe tamin'ny filohan'ny Republika Andry Rajoelina nandritra ny fitsidiana ny ampahandalana androany tamin'ireo fiara izay niarahan'ireo délégation sy ireo filoham-panjakana maro ny filoha tale generaly ny vondrona Sodiat Mami Ravatomanga. Ao anatin'ny 7 minitra no anaovana ny lalana mirefy 20 kilometatra ampany amin'ny lalana aingana mampitohy Antananarivo sy Thomasina izay tafiditra ao anatin'ny tetikasany fitondram-panjakana miaraka amin'ny fiara-miasa amin'ny firenena avy any ivelany. Notokanana ny ampahandalana androany ary samy mijery ny atsara ny lalana avokoa ny mpikambana eo anivon'ny groupe parlementaire ny olona sy ny solomavam-bahoaka. Fiara efatra mandroso sy miverina ny lalana efa misy ireo tsipika ho an'ny arabe manara-penitra sy ireo takelaby mampahafantatra ny fitsipika ny fifamoivoizana. Tamin'ny lalana ireo bus mandeha amin'ny herinaratra no notsidiana ny lalana be mikodana androany niarahana tamin'ny filohan'ny Repoblika sy ireo filoham-panjakana sasantsasany ondrona ao amin'ny SADC ireo loholona ny solombavambahoaka ny mpikambana ao gouvernement. Maneho hatrany ny fiara-miasa sy ny fanohanana ny filohan'ny Repoblika amin'ny fanatanterahana ny asa fampandrosoana sy ny fanamboarana fototra fisagoavana eto amin'ny firenena ny loholona izay tonga nanomboka tany amin'ny fitokanana ny tsenaben'ny SADC, ny fitokanana ny zotra Antarby na ny teleférika ary mbola nanotrona ihany koa nandritra ny fionambeny ny SADC teny amin'ny CCI Omaly androany de délégation mafonja eo anivon'ny anteny Mirandolona ny tonga nanatrika ny lanonana fitokanana ity lalana aingana na ny voie rapide mampitohy Antananarivo sy Thomas teny Ambodifasina ty délégation izay nitarihany filohan'ny anteny Mirandolona ny generaly Ravalomanana Richard sy ny filoha lefitry ny anteny Mirandolona misana ny faritany atsimo Nicolas Rabemananjara, ny filoha lefitry ny anteny Mirandolona sana ny faritany avaratra Eric Bessou, ny questura ny anteny Mirandolona Mino Saramila, ny papakateny ny anteny Mirandolona Rémonal, ny lolona Tsiebo Malio ary ny lolona Mahonjo Laurent. Betsaka ihany koa ny solombavambahoaka hita nandritra ity lanonana fitokanana ny lalana aingana ny voie rapide mampitohy Antananarivo sy Thomas Nahity. Fa iverenantsika ny lanonana famaranana ny fionana an-tampony fa 2020 ny vondrona SADC izay tanterahana teny amin'ny sy Ivato Antananarivo tamin'ny Omaly nasongadin'ny Cyril Ramaphosa filohan'ny Afrika Atsimo voafidy filoha hitantana ny SADC mandritry ny fotoam-pitantanana 2020 sy 2020 ny fankasitrahana ny aitarika ny filoha Andry Rajoelina sy ny atsara ny fikarakarana ary indrindra ny fandraisan'ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy ireo vahiny avy eo anivon'ny SADC. Araka ny nambara ny filohan'ny Afrika Atsimo Ramaphosa dia hita mazava tamin'ny safidianan'ny filoha Rajoelina ny loha hevitra ity fionana an-tampony fa 2020 ny SADC ity ny aitarika izay ananany tsy namafisy ny Ramaphosa fa maneho fahatokisana feno avy amin'ireo filohan'ireo firenena rehetra ao amin'ny SADC ny fitianana ny filoha Andry Rajoelina filohan'ity vondrona regionaly ity. Ankoatra izany tsy adinona ny eo fankasitrahana feno ny fandraisana mpitiavana sy ampanajana nataon'ny vahoaka malagasy izay hita teny an-dalambe sy nandritra ny hetsika rehetra. Fanazavana. Voafidy ho filoha hitantana ny SADC mandritra ny fotoam-pitantanana 2020
724 i Cyril Ramaphosa filohan'ny Afrika Atsimo nandritry ny fivoriana mikatitrano izay nitanterahana nandritry ny fihaonana tampo fa 5 ny SADC nitanterahana teto Antananarivo omaly 17 aogositra nandritry ny lateny izay nataony nandritry ny lanonam-pamaranana tamin'ity fihaonana tampony ity dia nasongadiny fankasitrahana ny aitarika ny Flora Joel sy ny atsara ny fikarakarana ary ny fandraisan'ny Madagasikara sy ny Malagasy ireo vahiny avy ao anivon'ny SADC. Araka ny nambaran'ny Ramaphosa dia hita mazava tamin'ny safidianana ny filoha Andra Joel lohahevitra ty fihaonana tampo fa 5 SADC ity ny aitarika ananany mifanaraka tanteraka amin'ny laharam-pamehan'ny firenena ao amin'ny faritra izany ary maneho mazava ny vina ho an'ny firaisan-kina sy fiara-miasa radio-karena eo anivon'ny SADC. Lahita mivantana izany aitarika izany ihany koa hoy izy nandritry ny fivoriana mikatitrano mitarihan'ny filoha Andra Joel tsapo izy fa manana afavinonana sy ny aitarika tokoa ny Flora Joel indrindra teo amin'ny fitantanana ny adi-hevitra sy ny fitarihana ireo mpikambana ahita maromaritra iraisana hatrany na teo aza ny olana sy ny tsy fitovian-kevitra nisy. Mafisy ny Ramaphosa fa mandrifatokisana feno avy amin'ireo filohan'ireo firenena rehetra eo anivon'ny SADC ny fidianana ny Flora Joel ho filohan'ny tivondrona régional ity. Laza izy fa efa hita mialoha ny fahaiza-mitarika sy ny finiavana anohy ny fanamafisana amin'ny firaisan-kina ny faritra sy ny fampandrosoana maharitra. Efa nasionao tamin'ny ity fihaonana atampony ity fa afaka manome fitarihana matanjaka sy mandanjalanja ianao. Matoky izahay fa eo ambanin'ny fitantanan'olona azo antoka ny SADC ho iatrany Ramaphosa Cyril filohan'ny Afrika Atsimo. Ankoatran'izany tsy adino ihany koa naneho ny fankasitrahana feno ny fandraisana mpitiavana sy ampanajana nataon'ny vahoaka malagasy izay hita teny an-dalambe sy nandritry ny hetsika rehetra. Laza izy fa ny fitavatana-drazana sy ny fahavononan'ny malagasy no iray amin'ireo antony lehibe na tonga ity fihaonana tampony ity ho tena naomby. Fa tsy ampy ny fampafantarana ny vahoaka malagasy ny vondrona SADC teo aloha tamin'ny fotoanany teteza mita dia natao fampitahorana ny miaramila ny SADC ankehitriny dia reharehan'ny malagasy manontolo ny mahafilohan'ny SADC ny filoha Andry Rajoel hoy ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara Naivo Raholdina Rantsika izany fanehoan-kevitra izany eo amin'ny fandraisam-peo ny Abraham Razafy. Fitantanana ny SADC ty satria raha ny tantara no atao dia tsy fatamin'ny malagasy izany hoe SADC izany taloha ary izay tamin'ny teteza mita dia natao fampitahorana amin'ny malagasy io ary nampifamaly amin'ny général Lilsons commandant Sarlar tamin'izany tamin'ny tontolo aman'andafo hoe piteha miaramila ny SADC miaramila malagasy. Ankehitriny dia fatan'izao tontolo izao Madagasikara ary fatan'izao tontolo izao zany fatan'ny malagasy izao tontolo izao izany hoe ao anaty SADC Madagasikara izy no mitantana azy ary rery amin'ny malagasy zany izany izy afilo teto ka nitantana ny SADC zany dia tena zava-dehibe ary misy fampandrosoana goavana sy indrindra fahalalany taranaka faramandimby an'izany hoe manana ny asiny amin'izay Madagasikara. Fa ivadika lafim-baovao afa-tanteraka isika ho tanterahana any Mahajanga amin'ny faran'ity volana aogositra ity ny tomban'ny zotra-pifidanana 3 farany tanterahany Seny raha ny nambarany filohan'ity voamera ity androany. Atao akana ny hevitry ny ratsamangaiky any Seny isam-paritra mikasika ny lesoka sy ny fanatsarana mila hoentina amin'ny fanavaozana ny lalam-pifidianana manaraka ny tombana ho tanterahana any Mahajanga haravina ary atambatra amin'ny tolo-kevitra avy amin'ny mpisehatra ara-politika sy ny hevitra azo aoriny ny fihaonana isam-paritany ireo sosi-kevitra avy amin'ny ratsamangaiky any Seny ireo atambatra anaty fampitinana iray ary atolotra ny gouvernemanta sy ny parlemanta aoriny izay ny FDB vita fandravonana Antsara Larso. Takin'ny lalàna ny fanatanterahany Seny tombana aoriny ny fahavitana zotra-pifidianana maromaro mifanesy. Tombana entina hanatsarana ny fomba fiasa amin'ny fifidianana manaraka sady ihany koa hijerena ny lesoka rehetra mila renina. Taorian'ny fahavitan'ny fifidianana filoham-pirenena solombavam-bahoaka ary ben'ny tanàna farany teo hiditra amin'ny fanatanterahany io tombana io ny Seny Foibe sy ny ratsamangaiky amin'ny faran'ity volana aogositra ity. Misy dingana nefa tsy maintsy lalovana mialoha an'izay dia zay zany no antony mahatonga anay eo anivon'ny Seny
amin'ny faran'ity volana aogositra ity farafaran'ny volana aogositra dia fa andeha izahay ho any Mahajanga. Misy ny fivoriana eo anivony seni, ny seni foibe sy ny rasamagaika. Izy sahady ahoana ny fomba fahitany seni mampidina ny sotram-pifidianana iny, inona ny tokony ahitsy, inona ny resaka tokony arenina. Aravona ihany koa nisy osikevitra voaray avy amin'ny mpisehatra ara-politika aorian'ny fionana ny Mahajanga. Isy ny famotinana ireo hevitra rehetra mialohan'ny anlorana azy any amin'ny gouvernemanta sy ny parlemanta. Mbola isy ihany koa fivoriana izay eonany gomaharitra sy ny eto anivon'ny tonia mpanantanteraka. Andravona ihany koa ny hevitra teo amin'ny rasamagaika sy ny senifoibe sy ny tolokevitra avy amin'ny mpiasehatra amin'ny fifidianana. Dia rehefa vita izay rehetrarehetra izay zany dia ho aravinay atotan-kevitra anankiray anaovanay ny atao hoe document stratégique. Dia izay rehetrarehetra izay zany no aravinay seni ho tolokevitra anankiray. Dia iny amin'izay zany no alefanay makany amin'ny gouvernemanta sy ny parlemanta. Ankoatra izay, nambaran'ny filohan'ny seni ihany koa fa ho ampiarina eto Madagasikara ny listim-pifidianana biometrika, saingy mbola iaraha manapaka amin'ny mpisehatra ara-pifidianana sy ny tompon'andraikitra isan-sokajiny ny fironana amin'ny fampiasana ity teknika ity. Noraisin'ny seni androany ekipany niatrika ny fifaninanana ara-panatanjahantena ho an'ny mpiasam-panjakana na ny AIF. Hoarantsika indray izao ireo vaovao niteraka Elisabeth ao anatin'ny tambazotra an-tserasera. Ny pejy Patrick Ramanana mampafantatra, maire ny talata ny volonondry, tsy nisy namono fa maty noho ny areti-po. Nametraka fangatana ny solombavim-baoaka teny Mavaradrano, dia ny gendarmerie section de recherche fiadanana nanao réquisition anaovana autopsie, nomeny ny fitsarana lalana zany. Natrian'ny gendarme avy amin'ny section de recherche sy ny gendarme avy amin'ny talata ny volonondry, ary koa ny polisy avy eo amin'ny brigade criminelle lanosy ny autopsie. Narary fo izy, nitarika fahafatesana tapa, tsy nisy famonoana ny ninana tao, mipetraka amin'ny gendarme sy polisy, enquête mixte zany ny toy ny raharaha. Ny pejy Madazava Malina mampafantatra Tomasina, fiara nitsoka tanaty lavaka, feno rano ny arabe noho ny rotsakorana Belot androany 12 Aogositra 2024. Ny pejy Meteo Madagasikara mampafantatra, ho mafy ny fitsokan'ny rivotra eo anelanelan'ny Ampanisy Tolan'ny Aro, Mahajanga sy Analalava, ary Antalasy ny tanjona Bobaomby. Tombana natratra 5-10 km isan'ora ny hamafin'ny rivotra androany 12 Aogositra 2024 hatramin'ny rampitso 7 Aogositra 2024 alina. Meteo Madagasikara. Ny pejy Zanaka Mananjary mampafantatra, ino moa zany ny tsy sokafan'ity soatrans Mananjary ity, mijaly ny olona amin'ny taxi borosy, nefa ity zao ny tokony analan'ny fahasairanan'ny mpandeha aty aminay, ifelany ny jony teto izay ka. Ny pejy SOS Sokake COP 20 mampafantatra, un espace de rencontre et de partage clôturé par la remise des trophées éco-tournois, éco-village et concours pour la nature. Mahamasina a vibré lors de la deuxième journée de la SOS Sokake COP, un espace de rencontre, de partage et d'action pour notre planète. L'éco-tournoi a couronné ses championnes. Au-delà du trophée, c'est une victoire pour une jeunesse qui fait rimer esprit d'équipe avec protection de nos tortues et préservation de la biodiversité. Baobab de H+, Point Football, Vanga de IFOMAC Madagascar, Dayublik de Club de Yengen Sport, Section Football, Sukake de IFOMAC Initiative. Dans l'éco-village, les stands les plus créatifs et écolos ont été distingués. Chacun a prouvé qu'avec des gestes simples et des idées innovantes, on peut changer les choses. Harp, Helpin Nambuja Team, by Recycling Plastique, Zaza King, Cool Kids. Le concours poème pour la nature et les tortues a donné la parole à des plumes vibrantes, des mots d'espoir, de respect et d'avenir pour nos Sukake.
précieuse de l'éco-kid. Ces 2 journées n'étaient qu'un début. Nous avons sémé les graines de l'éco-citoyenneté et nous continuerons à les entretenir à travers des projets de long terme afin de former une nouvelle génération d'ambassadeurs et ambassadrices de la conservation et la biodiversité. Un éco-tournoi solidaire organisé par Salamandra Nature et SA Madagascar, IDAGO, IFOMAC Madagascar, sous le parrainage du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Nos remerciements à nos partenaires, SUC, TV Plus Madagascar officiel, ASEM Radio 103.4 FM, Alliance Voargas, Croix-Rouge Malagasy, Tamia, AZ. Ipetsy Patrick Kirary manana mampafantatra, Washington, tsy nanak'izay tsindry ataon'i Eropa i Trump rehefa nampanatsony Trump Zelensky dia nanao ady sisika hanatrika ny fionana ny Eropeanina. Tsy nanaraka izay i Trump fa Zelensky irery ihany aloha no niona aminy mandritra ny ora iray anio alatsinainy 20 Aogositra 2024. Aorian'izay vao mandray ny solotenan'ny Eropa izy. Efa nilaza moa i Trump fa miankina amin'ny Ukraine sisa ny firosoana amin'ny fitsaran'ny ady. Ary aza mananteny izy fa avotsitry Rosia ny fahatry Crimée, izay toerana fahan'ny Rosia mahazo ny ranomasina. Eo amin'ny vaovaon'ny toekarenina kosa indray, tanora lahy sy vavy 720 avy amin'ny tanàna manodidina ny toeram-pitrandrahana ao Moramanga no noraisiny ny Ambatovy ho mpiasa avy hatrany rehefa avy nomeny ny fiofanana amily fiara vaventy. Nisy ihany koa ny fampifanana arakasa zaitra ho an'ny zatovovavy sy rafitra ho an'ny zatovolahy izay novatsiny ny Ambatovy vola sy ny arahana natotosa tamin'ireo mpiara-miasa ao an-toerana amin'ny lafiny teknika. Toloran'ny Ambatovy milina fanjairana tsirairay avy moa ireo zatovovavy 10 nahazo fiofanana zaitra ary nomeny fitaovana amin'ny asa rafitra kosa ireo zatovolahy 10 nahazo fiofanana rafitra. Fanazavana. Tanora lahy sy vavy miisa 720 avy amin'ny tanàna manodidina ny toeram-pitrandrahana ao Moramanga no niraisin'ny Ambatovy ho mpiasa avy hatrany rehefa avy nomeny ny fiofanana amily fiara vaventy. Nisitraka fampianarana avo lenta antsoratra any an-dakilasy sy fampiarana izy ireo. Namolavola sy nizara ireo fampifanana ireo ny teknisianina avy amin'ny Ambatovy. Hetsika izay tafiditra ao anatin'ny fandraisan'ny orinasa anjara amin'ny fampandrosoana eny an-toerana sy fampaleovan-tena ny tanora. Naneho ny fankasitrahany ireo tanora izay tafiditra eo anivon'ny tontolon'ny asa avy hatrany. Na risika anazy zany dia mba ananako traikefa mba ahafahako miasa rehefa vita n'ity fiofanana ity. Mba ahafahako mahita asa zany satria za teo aloha tsy nanana asa dia mba naniry an'izao ka tonga tamiko moa zany le izy dia tena sorana betsabe zany ny Ambatovy. Manohana mavitrika ny fampananana asa ny tanora monina amin'ny toerana iasany Ambatovy amin'ny alalan'ireo fampifanana arakasa maro samihafa. Nisy ihany koa ny fampifanana arakasa momba ny zaitra ho an'ny zatovovavy sy rafitra ho an'ny zatovolahy izay novatsiny ny Ambatovy vola sy ny arahana natatosa tamin'ny mpiara-miasa eny an-toerana tamin'ny lafiny teknika. Rehefa navita soamantsara ny fiofanana momba ny zaitra tao amin'ny centre de promotion féminine ao Andasibe ny zatovovavy misy 10 dia antoloran'ny Ambatovy milina fanjairana tsirairay. Natao izany mba ahafahan'izy ireo hampiatra avy hatrany izany fampifanana no ratoviny izany. Nomen'ny Ambatovy fitaovana ilaina amin'ny asa rafitra ihany koa ireo tovolahy 10 nanaraka fiofanana rafitra izay volavolaina Ambatovy niaraka tamin'ny fiara-miasa amin'ny orinasa Airtech Global sy ny foibe fampiofanana Percarme ao Moramanga. Tanteraka androany ny fandraisana ny Airbus A350 fiaramanidina raitra vaovao izay anatevin-daharana ireo izay efa misy ao amin'ny zotra Ethiopian Airlines izay mamifandray Madagasikara sy ireo firenena hafa. Fiaramanidina vaovao izay anatsarana ny fitaterana olona sy entana amin'ireo firenena hafa maneran-tany sy ampiroboroboana ihany koa ny fizahan-tany eto Madagasikara. Tolotra mihaja Sam Andremaefa. Notokana androany ilay aeroplanina vaovao Airbus A350 ao amin'ny zotra Ethiopian Airlines izay hiasa eto Madagasikara manomboka izao mba hanamora ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ireo firenena hafa
fa indrindra anatsarana ny kalitaony fizahantany. Inauguration ataontsika androany dia nifandraisantsika ny vol Ethiopian Airlines A350 000 fiaramanidina amin'ny kafarany. Ty fiaramanidina ty moa zany dia faharoa eto Afrika no nahatongavany eto. Talohany dirany teto Afrika zany dia tany Lagos izy dia tsika eto Madagasikara no nahatongavany amin'ny faharoa zany. Androany dia mafaly no mizara amintsika fa nitondra mpandeha mpitsidika 700 no noentin'ity roplanina ty ary rapise koa izy mbola iverina eto Madagasikara tondra mpizahatany 700. Zava-dehibe ho an'ny tontolon'ny fizahantany eto Madagasikara ny fahazahoana ity roplanina vaovao ao amin'ny zotra Ethiopian Airlines ity satria dia ho maro hatrany ireo vahiny ho avy hitsidika ny nosy rehefa mipetraka ny kalitao ao amin'ny sehatry ny fitanterana anabakabaka. Fahazoantsika an'izao roplanina zao zany no manambara hoe miakatra ny isan'ny mpizahantany satria raha ohatra ny appareil 200 personnes no tonga teto taloha ohatra ny ataontsika hoe Boeing 737 Max 800 dia ity roplanina ty dia anisany hoe mazaka eo amin'ny 400 personnes double ny reny appareil madinika reny ny capacité-ny tena hoe ngeza be 45 places ny atao amin'ny business class 350 places any amin'ny économique. Fa niompana bebe kokoa tamin'ny fiainam-pirenena sy ireo fotodrafitrasa tanterahany fitondram-panjakana toy ny teleferika no tena androsahan' ireo mpandray anjara tamin'ny fandarana demokrasia mivantana androany maraina to amin'ny Radio Plus 100.2 FM Andehary hoarantsika ny sombony tamin'ny fanehoan-kevitra izay tanterahany ireo mpandray anjara androany maraina. Demokrasia mivantana fandarana mivantana Radio Plus 100.2 FM isanandro amin'ny sivy sasany maraina. Efa miezaka manao izay vitany ny filoha na dia efa voafehitra aza ny fotoana dia tsara daholo nataon'ny filoha hatr'izay. Hoy Monsieur David Akely aveny Manaritsoa. Manao izay vitany izy araka sy UM satria sy tsika ndray no anoro hoe zao dia mantsy ny olona mety mifampitsabaka ndray usurpation de fonction fa izy aloha no mitondra dia misy fepitaony eo ny zava-dehibe dia izao tsy mahazo milatsaka tsony izy ary dia manao zavatra izy araka ny eritseriny izy nge tsy hoe ratsy ny sainy dia aloha ny fomba fiainany sy ny eritseriny hoe anao izay hampamirapiratra. Demokrasia mivantana. Hoy kosa Madame Lydia avy any Ambatondrazaka. Ny firaisan-kina sy ny firaisan-tsaina no hanavotana ity firenentsika ity raha mitambatra tsika dia ho lasa lavitra ny firenena. Sy ampandroso vahoaka malagasy rerenetsika ny zao ny variazy zao lasa tafantatra io rereniza zany firenetsika ny mirereny zany 15% io efa mampandroso firenetsika zany ary mba tsy fahity ny orinasa zay mampiasa mpakaba manondrana entana zany ny tadiavina zao ny firaisan-kina hanavotana ny firenena ty fa raha mitambatra tsika dia ho tavitany firenena ty. Demokrasia mivantana. Tsy mahavaolana amin'ny firenena ny fisian'ny teleferika. Ny zavatra endrasan'ny malagasy amin'ity filoha ity dia ny vidim-piainana mba hoidina. Hoy Monsieur Mamy avy any Parafaravola. Tsy mahavaolana amin'ny fahantrana mihitsy le resaka teleferika. Zavatra andrasan'ny malagasy amin'ity filoham-pirenena ty dia ny ampidina vidim-piainana izay hita hoe mitangana tanteraka mihitsy nefa ny fahefan'ny vidy tanora marobe tsy manana asa tsy anasa ka izay ny zavatra andrandrain'ny vahoaka fa tsy resaka teleferika izany. Ary nisan'ny tena mahaberesaka mihitsy ny resaka teleferika io ankehitriny satria ty filoham-pirenena ty dia mifaninana amin'ny firenena-dehibe ireo amin'ny resaka kamera piratana fa tsy resaka fifaninanana makany amin'ny resaka hoe tombotsoan'ny olona ny anaty vilany. Demokrasia mivantana. Fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM isanandro amin'ny sivy sasany maraina. Voasambotra ny zandary ny zoma 10 aogositra teo ny mpangalatra entana amin'ny conteneur na camion amin'ny lalam-pirenena faharoa mbola teo ampanaovana ny asa ratsy izy ireo no tratra ny zandary nanao ny fisafona lalam-pirenena be mifamezivezy ny lalam-pirenena faharoa Kamiantso ny mpampiasa lalana ny zandarmarim-pirenena ampilaza avy hatrany raha vao misy ny tranga mampiaya. Abraham Razavy. Ny zoma 10 aogositra lasa teo tamin'ny enina ariva ny voasambotra ny zandary amin'ny brigade Brickaville. Lehilahy iray voalaza fa jiolahy teo ampanaovana alatra entana atao anatin'ny conteneur iray amin'ny lalam-pirenena faharoa PK 730
Androranga ao amin'ny fokotanin'ny Renana, commune Ambonivohitra sady district ny Brickaville. Ranambaran'ny Zandary dia teo am-pamahana ny conteneur anaty camion ity lehilahy ity nitratra. Raha nanantanteraka ny fisafonany teto amin'ny brigade terre Brickaville dia nahita fa misy famakina conteneur na reny semi-remorque ireny dia teo am-panatanterahana ny asa ratsy no tonga ny mpitandron'ny filaminana ary dia tratram-bolo tiomboteo moa zareo araka ny fitenenana ka dia nandray ny andraiky ny mpitandron'ny filaminana. Raha ny fanazavana trano dia tsy nahafantatra akory ny zavantranga ny mpamily izay mbola nitondra ny fiara tsy nisy aiay. Ireo Zandary nanao fisafonana nanakana ny fiara, nanao fizavana ary nahatratra ilay tsy ho lahy tao aoriana. Variana tamin'ny fanokafana sy fanalana entana. Za dia sofera Tamatavy, mpanao Tamatavy Tananarivo semi-remorque dia eto Androranga zao sendra mpanao patro Zandary Brickaville natratra olona teny ambony cotonera sakana nanao patro zareo dia sakanany hoe misy olona ambony cotonera dia rehefa jana dia io izy mbola tena tratra tao ambony cotonera ary nambanana basy mihitsy fa saika tsy nidina isorana ny brigady territoriale Brickaville fa raha zany vaky indray ny cotonera. Lala-pirenena be fidirana sy fivoahana amin'izao katoko ny fialan-tsasatra izao ny lala-pirenena faharoa mampifandraina Antananarivo sy Toamasina. Miakatra ny tamety sy ny fanafiana sialatra indrindra amin'ny ariva sy alina amin'izany indrindra no anaovany Zandary antso amin'ny fiaraha-miasa ao rehetra. Izay eto amin'ny Zandary mi zany dia tsy mitsatra manentana antsika vahoaka izay mampiasa ny lala-pirenena faharoa mba hampandre ny Zandary avy hatrany raha misy ny tranga mampiaya eny fa na fahitana olona mitondra fitaovana amin'ny andro alina dia afaka miantso avy hatrany sy mampandre andreny Zandary rehetra izay miantsehatra andro na alina amin'ny lala-pirenena faharoa iny. Tsy voalohany izy tranga toy izao amin'ny faritra ity saingy ny fandraisana andraikitra aingana nataon'ny Zandary ao Brickaville dia voasakana hatrany ny asan-jiolahy efa natomboka ny fanadihadiana mahakasika ity tranga ity rahana amin'ny mpitandro fiarahaminana sy manam-pahefana misahana ny fitsarana. Makasika ny lalao Kinga Show na rahanao teto amin'ny TV+ Madagasikara kosa indray vola 10,000 tapitrisa ariary no azon'ny mandresy izay mpandresy tamin'ny lalao Kinga Show U18 sokajy latsaky ny 12 taona tamin'ity andiany fahatelo ity. 3 tapitrisa ariary kosa ny any Anjara izay atao anatin'ny sokajy latsaky ny 12 taona. I Anjara izay mbola nahazo ihany koa tapakila fiaramanidina andehanany mitsidika toerana izay eto Madagasikara. Loka avy amin'ny Blueberry Travel izay manampy ihany koa fanomezana manokana ho an'ny mandresy ny U18 izany. Ankoatra ireo mpandresy dia tsy nisy ny alamaina ireo mpifaninana rehetra tafakatra nanomboka teo amin'ny 16e de finale nisy loka maro nizaraina ho azy ireo nandritra ity famaranana ity toy ny bicyclette, casque, hodifotsy, sweatshirt personnalisé ary boky momba ny fianarana. Prod Plus. Anjara avy ao Moramanga no nivoaka mpandresin'ny Kinga Show sokajy latsaky ny 12 taona. Samy nampiseho ny ezaka hibatana fandreseny izy 4 mianadahy raha iverenana ny dingana manasadalana Kinga Show izay natao tetsy Akatso ny zoma 15 aogositra lasa teo. 13 taona iana izy kanefa efa mpianatry ny lycée ny tenany ary no porofiny nandritra ny King of Memory na resaka fitadidiana izy. Isan'ireo nampiseho ny ankizy nampiaiky ny mpitsara ary nampiseho fiezahana hatrany amboloany ihany koa i mandresy raha momba an'ireo U14 na ankizy latsaky ny 14 taona no asianteny. Nanamafy ny ezaka izay efa nataony ka tafiakatra ho andingana famarana ny Kevin na mafy azy ireo mpifaninana. Mafy ary tena mafy raha ny lalany Anjara hatrany ampendohan'ny Kinga Show 10 ity kanefa dia vita andrasazavavy ny nandrombaka ny tsy ampoizina dia ny mpandresin'ny Kinga Show izay nibatany ny 3 tapitrisa ariary miampy ireo loka isan-karazany avy amin'ny mpiara-miasa amin'ny fandaharany. 5 tapitrisa ariary kosa ny any mandresy ilay mpandresin'ny sokajy U18 na Kinga Show latsaky ny 12 taona. Niady tokoa ny lalao famaranana satria takamoa iray no elanelan'ny valisoa ka nazahoany mandresy ilay amboary. Mathématique, logique, linguistique, isan'ireo lazahadina sadrany mpifanina natao anatin'ny Kinga Show ireo, fa eo ihany koa ireo fantaniana mizara fahalalana
momba ny tanindrazana ka dia mahaliana ireo mpijery sahala amin'ity nahazo any asa ity. Nandalo teo ihany koa i Riantso. Mamerina fankasitrahana hatrany ny iProject sy iLevel ary Kady University ny TV+ Madagascar tamin'ny fiara-miasa Kinga Show 2024 ity. Saorana manokana ho an'ireo mpiara-miasa dia ny Canal Plus sy ny Madakan. Saorana indrindra ho an'ireto ankizy izay nampiana ity Kinga Show 2024 ity ka mampatsiahy ny malagasy rehetra fa tsy very ny firenena manana ireto manam-pahaizana be dia be ireto miampy ireo tsika nahazo loka maro be. Zakosika dia naraka ireo vaovao tapatapany. Nanjakan'ny ekipa malagasy tamin'ny alalan'ny AS Madala fifaninan'ny raisam-pirenena mitondra ny anarana hoe Tournoi de la Fraternité nitanterahana latatsy amin'ny Nosy Maurice. Asa Madagasikara avokoa ny amboary eo amin'ny sokajy U11 sy U13 tomondroan'ny Madagasikara ny faiza miaraka ireo mpilalao. Raha ny lalao tany somary nitolagaga ihany na ny seseloara nahita filalao antsika. Misy ny petite brésilienne moa zany ny ankizy malagasy fa tsy nisy lalao niavaka kely ary tena maro ny ankafian'ny lalao. Tena tombony taminay zany ny resaka collectif. Teo ny tombony dia ny rahina koa mibady kely. Tanaty ataka moa zany tena bazenay tamin'ny tournoi iny. Dia somary sady nanao pressing ambony ihany koa dia tany nazahoana amin'ny baolina maty betsaka indrindra azontsika ihany koa nefa tsika nafaty baolina betsaka indrindra tamin'ny tournoi de la Fraternité. Ireo ray aman-dreny no angadina nanana ahafahan'ireo ankizy niatrika ity fifaninanana ity ary arian'ny Madagasikara mihitsy izao vokatra izao. Ny ankizy tsara foana manana safidiny dia matory eo nalefa tany sy nandray anjara ao anatin'ny lalao dia safidiny zareo ilay izy. Izany hoe manohana tanteraka ny ray aman-dreny rehefa ao anatin'izany fotoana izany ary manohana hatramin'ny farany. Amin'ny maha hoe zanaka izay dia ataontsika melon-darana foana, priorité foana ny zaza. Ka raha ohatra hoe andefa azy any ivelany dia tsy maintsy manomana, tsy moramora fa atao izay tratra, atao izay mety dia iny moa izy iny rahantsika nahita hoe misy vokany dia vao maika isaorana ny mpikarakara, isaorana ny coach, isaorana izay rehetrarehetra tao anatin'izany asa rehetrarehetra izany Dibo-drano avokoa ny ankamaroan'ireo lalana sy ny tanàna eto Tapitrano Toamasina androany. Ny fisian'ireo tsakorana mafy niaraka tamin'ny rivotra ny omaly alina ary mbola nitohy androany alatsinainy 20 aogositra no antony. Ny tsy fampia ny fototra fitrasa lakan-drano iverizany rano no antony. Mampalaka hitondra drano ny tanàna Toamasina rehefa misy ny rotsakorana. Tanàna sy lalana maro no misedra olana eto Toamasina ankehitriny noho ny fivangonan'ny rano io. Anisan'izany ireo faritra iva izay matetika dibo-drano avy hatrany raha vao misy ny rotsakorana eto Toamasina toy ny ao an-drano madio, Steara, Tanamborizano, Tanambode, Anjoma, Ambalmanasy ary Ambolomadinika. Fa ankoatr'ireo dia feno rano avokoa ireo lalana eto Toamasina sy eny amin'ny fokontany androany. Ny sedra olana araka izany ireo mpampiasa lalana noho ny fisian'ny rano amin'ny arabe. Vokany misy reposy sy fiara no latsaka eny anatin'ny lakan-drano izay efa feno rano nefa tsy mirakotra ireo lakan-drano sasany. Mbola mitohy moa ny rotsakorana eto Toamasina androany tontolo ny andro ary tapaka matetika ihany koa ny jirony omaly alina sy androany. Itsanio amin'ny vavaon'ny fanatanjahantena isika ny farana ny fifananana nasionaly ny AZF 2024 tany Mahajanga. Misa 20 ny medaly azon'ny ministera ny fiarovam-pirenena izay nitana ny laharana voalohany nandritra ny fifananana nasionaly ny AZF 2024 tany Mahajanga izay laharana faharoa kosa ny commune Antananarivo renivohitra izay nahazo medaly 430. Teo amin'ny laharana fahatelo ny ministera ny fitantanam-bola nahazo medaly 20. Imanakara indray no andray ny fifaninana nasionaly ny AZF ny taona 2024. Mikael Rimbolaza ary Fitra Kotomanala. Zotra tao anatin'ny filaminana tanteraka ny fifaninana nasionaly ny AZF tany Mahajanga izay ny farana tamin'ny fomba ofisialy ny 15 aogositra lasa teo rehefa nahatra 15 andro. Raha ny vokatry ny fifaninanana
misy avala amby 20 medaly azon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ka nametraka azy eo amin'ny larana voalohany nandritra ny fifaninanana nasionalin'ny AZF 2024 tany Mahajanga. Larana faharoa kosa ny komunina Antananarivo renivohitra izay nahazo medaly 430. Teo amin'ny larana fahatelo kosa ny ministeran'ny fitantanam-bola nahazo medaly 520. Aneo ny hafaliany ireo mpandray anjara sy mpijery fa tafita soamantsara ny lalao. Efa namafisana ny firaisan-kina sy ny fifankatiavana eo amin'ny mpiasam-panjakana manerana ny nosy ary koa ny fanomezana lanja ny fanatanjahantena ho fitaovana mampiray sy mampandroso ny tanjo natao anatin'ny fifaninanana. Misy zany ny fivoarana zany tsy mitsitsy 100% kilalafitra raha miezaka nataon'ny ekipa zany resaka ny fivoarana ny zavatra vaovao anatin'ny azevaka ny fitanana ty Mahajanga. Misy any mbo miopefy araka l'universal sport d'entretien io tsisy tondra lavitra fa samy mandeha amin'ny service napetraka nanaraka an'izay ary zay tsy nanaraka an'izay tsy maintsy misatsy fahombiazana tanteraka zany ary mipetraka fisikina ny mpiasam-panjakana ary isorana no ray aman-dreny komitasy firenena izay nisany manampy tamin'ny ty fikarakarana ary tato nahitana ny presse-pony rehetrarehetra satria mety misy olona tsy mitovy hevitra any amin'ny sekafa any na amin'ny plano politika mitambatra tahaka ahitana na ireo parlementaire na ireo mahasakanala zany hitana ndray anjara tato deo ny mampiasa-panjakana zany mampiray mpiasa-panjakana tonga namarina ny fifaninanana tany an-toerana ny tale jeneraly ministeran'ny asa sy ny asa-panjakana notron'ireo tompon'andraikitra Isatsokajo mitarihan'ny prefet any Mahajanga. I Manakara indray no handray ny fifaninanana nasionaly ny AZF amin'ny taona 2024. Fa miara-miasa amin'ny X-Telify ny orinasa-pifandraisana RTL amin'ny fametrahana vovonana baiko ny intelligence artificielle anamorana ny rafitra arakajy mirindra ampiasain'ny mpandraraha amin'ny tontolon'ny fifandraisan-davitra maneran-tany. Izao fanavaozana izay ataon'izy ireo izao ahafahan'izy ireo mifantoka bebe kokoa amin'ny mpanjifa ihany koa ity vovonana napetraka ity. Antrara Larso. Anafainganana kokoa ny fironana amin'ny aitao arakajy mirindra ny fiaraha-miasa ny RTL Africa amin'ny X-Telify izay sampany RTL India. Tafiditra anatin'ny tetikasa natanterahana izany ny fametrahana ny antsoina hoe plateforme logicielle alimentée par l'intelligence artificielle. Ahafahana manampy ny mpandraharaha amin'ny tontolon'ny fifandraisan-davitra amin'ny fanamorana ny rafitra iasan'izy ireo hifantoka bebe kokoa amin'ny mpanjifa ary ampitomboana ihany koa ny vola miditra amin'izy ireo ity vovonana ity. Mitentina tapitrisany $100 maro ity fifanarahana ity. Fiadiana mahomby hoentin'ny mpiasa amin'ny RTL Africa izay mitontaly 5,000 sy iray hetsy miparitaka any amin'ny firenena 410 miaro ny mpanjifa sady manohitra ny fisolokina samihafa sy ny spam manerana ny kontinanta afrikana ireo fivoarana ara-teknôlôjia ireo. Manatsara ny tolotra omena ny mpanjifa amin'ny orinasa mpifandraisana ity ihany koa izany. Manamarika ny fivoarany aitao arakajy mirindra aty Afrika izao fiaraha-miasa eo amin'ny rotonta izao hoy ny talen'ny rafitra momba ny fifanankalozam-baovao eo anivon'ny RTL Africa. Eo amin'ny lafiny sosialy kosa indray efa 3 volana izao no tsy nandeha ireo andro-jiro ny Jirama ao amin'ny fokotany Vanja Ambohitso. Miverina mirongatra indray arak'izany ny fanendahana amin'ny maraimbe sy ny alina noho ny aizina. Ireo mpivarotra manokatra tsena maraina sy ireo olona mody alina no tena lasibatra ny fanendahana efa niova compteur prépayé avokoa moa ireo andro-jiro ny Jirama efa fotoana maromaro izay ka noho ny olana amin'ny fandoava ny komuna izany no mahatonga ny fatapahana raha ny loha ranom-baovao. Elisa Herman, Eric Renefson. Maizina tanteraka ity lalana miditra amin'ny fokotany Vanja Ambohitso ity rehefa hariva ny andro. Ireo jiro mivarotra sy ireo andron-jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro izay vitsy anisy no sisa manazava ny lalana rehefa manomboka maizina. Tsy misy hazavana mihitsy arak'izany rehefa manomboka amin'ny 7 alina eo. Efa 3 volana izao no tsy nandeha ireto andro-jiro ny Jirama ireto. Tamin'ny fotoan'ny fivorian'ny tampony COI nadogavan'ny filoha frantsay Emmanuel Macron no farany nandeha ireo andro-jiro ny Jirama ireo raha ny fanazavany. Efa lasa niova compteur prépayé mantsy ireo andro-jiro ny Jirama ka misy olana amin'ny fandoavan'ny komuna izany ka mahatonga ny fatapahana raha ny loha ranom-baovao.
Vokatry ny aiziny, manararaotra ireo mpanao ratsy manao ny asa ratsiny, miverina mirongatra ny asa fanendahana, mahazo vana izy ireo rehefa amin'ny maraimbe mbola maizina sy amin'ny alina, indrindra anaty elakelan-trano. Ireo mpivarotra manokatra tsena maraina sy ireo olona mody alina no tena lasibatry ny fanendahana. Nisy nietsika fisafona ny arana tamin'ny voameran'ny fandriam-pahalemana eo anivon'ny fokontany saingy mbola tsy vahaolana maharitra. Manao antso amin'ny tompona andraikitra amin'ny andefasana ireo andrin-jiro ireo ny poniny Ambohitsoa. Anisan'ny olana seran'ny mponina amin'ny fokontany Ambatomintsangambe, komina Fenoarivobe, any distrikan'ny Fenoarivobe, faritry Bongolava ny tsy fananana CEG, voatery mandeha tongotra lavitra noho izany ireo mpianatra mamonjy CEG aorian'ny fahazon'izy ireo ny CEPE, ho fanamaivana ireo mponina ireo no ananganana ny CEG ao an-toerana toromarika ny sombavam-bahoaka ny fiantohana vary iray daba isaky ny olona feno 12 taona anampy amin'ny fananganana izany fotodrafitrasa izany. Mbolaza ary Fidrakoto Manalina. Maro ireo mpianatra ao anatin'ny fokontany Ambatomintsangambe, komina Fenoarivobe amin'ny distrikan'ny Fenoarivobe, faritry Bongolava ny voatery mijanona tsy manao ny fianaran-tsony rehefa vita ny CPE. Falaviran'ny CEG miala amin'ny toerana misy azy ireo no antony raha nambaran'izy ireo. Fanamavanan'ireo mponina ireo no nananganana ny CEG ao an-toerana toromarika ny solombavambahoaka ny Fenoarivobe. Ranena Arsobe ny Arsène ny fitoana vary iray daba isaky ny olona feno 12 taona nampy amin'ny fananganana ny fotodrafitrasa. Fa miditra amin'ny fandorana ireo briky misy 3 alina ihany koa ireo misehatra amin'izany amin'izao fotoana izao no sefim-pokotany ao an-toerana. Mikely alina isa dia efa vita ny fanadorana azy mpandorana azy zao apakatra anazy sisa. Misy amin'ny latsakeboko izay toromarika ny solombavambahoaka tantsika teto tavalo masaka biby tsara farany rehefa vorony ray aman-dreny tato anatin'ny fokotany dia nanapa-kevitra fa ho raisina izay tolo-kevitra zay tsy ho afelina zany vary ray daba isaky ny feno 12 taona tsy hitako izay anafelana zany akory mamy atoky zany isy ampitantana an'io toky azo komena dio zany hoe aza matahotra nareo fa tsisy dirona vanakotroray azy sepo dia fokotany tsy hihinana an'io zany mba vetomana ny azy toy izy. Efa nisitraka amin'ny fampitaovana avy amin'ny fitoram-panjakana ho an'ireo sekoly toy ny W ihany koa ny ao amin'ny distrikan'ny Fenoarivobe amin'izao fotoana izao ary mbola hitohy izany. Tonga eto amin'ny fotoana ny voambolana itsika izao. Toy izao manaraka izao indray ny voambolana ifankazarana amin'izao anio izao. Tambolona no hoe tambolona dia sangodin-drivotra na sangodin-drano na sangodin-bovoka, izany hoe ilazana zavatra miorongorondava na koa mitangolongolika. Ny fitambarany teny hoe nœuds qui sont tortillés no mety azo andikana azy amin'ny teny frantsay. Voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Misy zaridaina midadasika izay any ivelany any, mila manaraka toromarika tsara rehefa izotra ao anatiny, satria raha vao tsy izay dia ela be vao tafavoaka. Mitambolona ohatry ny fitangolongolo-kintsinay tsy inona ny firafitra ilay zaridaina, na koa hoe amariny tsara ny tafo mba tsy ho lasan'ny rivotra amin'ny tambolony, somantsy dia hitafo lanitra ka aleo amafisiny. Hitantsika ihany koa voambolana ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Liana izy ny vidin'ilay karazana tady fihainoana amin'ny finday tsy mety miorongorona, satria tena leo ilay isaky ny amoaka io avy ao anaty kitapo dia tsy maintsy mitambolona ilay tady. Rehefa izay ary ny fatatsika dia azontsika malagasy ampiasana amin'ny andavanandro ny milaza ity voambolana tambolona ity rehefa amin'ny teny malagasy ety milaza toe-javatra mitangolongolika araka ny tokony ampiasana azy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV+ Madagascar. Andeha ary isika izao anaraka ny eo ara hoe mazoto mianatra ireny ankizy miaraka amin'ny cahier Premier Plus. Efa misy ihany koa ny stylo sy cartable Premier Plus amin'ny kalitao tsara indrindra hatrany. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Sini Orange, eo anilanao. Nolotra ho anao. Moteur
action manao ana sokomisa sare zay rano salama izy no narevana izany ray zany olona vaovao be zany ty le tena tiako tiazay le tena tandrify mifoka resaka kely aminao le tamin'ny fanatsotro kely iny ianao hoe mba misy zavatra kely tiako atongavana zay tena sonareo zany de betrapetrara alohapetraky malala izy ny sokomisy izy ny anao an'le soratritsika eto aloha zavatsara aloha fa tsy fisoratana aloha ato a tsy toeram-pisoratana ato a fa conseiller ny natongavana ato zany hoe afaka manoro ny lalina tokony andehanana ka le eny resaka fanambadiana zany fa le efa fantatry sokomisa tsara moa tantaraka hoe nanambady ato aloha de le vadiko iny tsy de tiako loatra de sendra nitozany le tena tiako amin'izay io e de ray aman-dreny moa zany tsy manaiky fa hoe tsy maintsy atao soratra zay de eo amin'iny mihitsy manahirana anao hoe ahoana ny tokony ataoko de zay ny anatonako anao aty mba hakatoro-hevitra mahakasika an'izay azao ary mba misy zavatra resako kely aminazy aloha any de mba ohatsiny resaka sambandy mantsy le ety izy zao isilany ao ohatsiny ahoana sokomisa ahoana ny tokony atao fa ray aman-dreny ity tsy manaiky mihitsy hoe tsy maintsy atao soratra zay nefa le vadiko aloha tsy anaiky an'izany no divorce zany mihitsy mbola tsy vita divorce sarotra be nge zany de ahoana mba hoe ahoana ny atao zay ngy ny anatonako aty amin'ny kabinety hoe ahoana zany mba tokony ataoko zany hoe afaka manao soratra be zany zava le vadiko nge tsy tiako sarana fa tiako fa ndimy insiste be ny ray aman-dreny de tsy maintsy mba hanao soratra double zany amin'ity ndray mitoraka ty zavatra tena tsy azo atao aloha zany manao soratra double zany fa ny tsara aloha zany de tsy alohanao hoe mijanona am'le vadinao ihany satria le vadinao koa nge zany tena mbola tena tianao de ahoana iny lo tena tiana nge ny premier amour enao ka zay ndreny tiako tena hoe tsy aloha fe ajaina ihany rehefa mba ao tanàna ka de misaraka ny tena hitako mety satria ny ray aman-dreny ty koa tsy manaiky reta hoe zanaka mpanan-karena be de tsy maintsy mba any aminazy indray aloha zao nyana de hoe ahoana anaovana an'izay soratra zay hoe inona zany mba mety azoko atao na zanaka mpanan-karena ry izy ianao firy moa le zanaka nareo tena anakevatra ny zanako reto hoe anakevatra le zaza hoe de hosoloana zady tsy aloha hoe mba reo ny kolokoloana ny avenir ny fiainan'ray manontolo mba mila ray ihany nge reo zaza reo tsy aloha hoe mba atao zay mba iravona ny tokantrano tsara nareo vady zao mandeha aty de mba maka conseil hoe inona ny tokony ilaminana ny tokantrano inona le problema de mba mifampiresadresaka etsika ka izy kizitana be de izy tsy ananana tsy hainy mahatonga am'tena mieritreritra ny sakity hoe mitotrany hoe toerana samihafa nge hoe ataony ambanivohatra zareo le soratra tsy mety mihitsy zany ka tsy mety aloha ihany aloha tonga de fa rehefa io le vadinao de inga manatao zay hoe inona ny tokony ifampiresahana inona le olonao anatin'le tokantrano de zay hoe misy olona zay ny ilaina an'le conseil aty nge zay mahatonga nyty toeranyty hoe mba manome conseil an'le mpivady a mifampiresaka hoe inona zavatra tokony atao fa tsy mety mihitsy vera hoe mba mody misoratra am'ty koa de ty soratra ataoko tsy tena izy zavatra tsy azo atao zany fainjehany lalàna nge zany mety ampikatra anao zany zavatra resaka fitiavanako ve de ampikatra mampikatra zany tsy aloha hoe mba milamina amin'ny tokantrano ihany de ataoana zany ty zanak'olo teo no tenenina am'resareny tena tsy anao soratra ndraiky tsy volony ny dadan'ireo de atsory aminazy mimanina fa tiako le vadiko hoe ka zany tiako zareo de tsy mety fa tsy maintsy zavitana ihany natao e tsy azo ataona mitapana-mbadiana fandroany raha mbola tsy nisarakarandalàna mampigadra ny fandikan-dalàna coupé dans la boîte fa mahakasika ny fiatrehan'ny Madagasikara ny fifananana tranona no hitondran'ny Sibela Rarimazavatsika ao anatin'ny songadina amin'ity ariva ity tena kosa metraka veloma ho any manaraka indray veloma maro tompoko I Kenya no ifandona amin'ny Barea amin'ny lalao am-pahefadala ny Shan ny zoma faharoa amby roapolo ny volana aogositra ho avy izao ekipa sangany ary laharana voalohany tao amin'ny vondrona misy azy ireo ifanohitra amin'ny Madagasikara ireto ka ho lalao tena ho fitsapana ny Barea izany ho ny pity baolina kitra betsaka kosa ny resoka ara-teknika izay mila arenina ho ny mpanazatra malagasy ary vonina ny anarina izany izy amin'ny lalao am-pahefadalana io Romy Armanana mitondra antsika izay songadina andrany izay Atony tamin'ny taona 2024 dia tafakatra tamin'ny dingana am-pahefadalana tao anatin'ny tranona ny Barea Madagasikara. Nandresy tamin'ny sarono ray any Burkina Faso, ny Barea tananao farany isamondana no natao ny farany herinandro teo. Dia izy ireo anatin'ny vondrona be
Fiaonanao tanterahana atao amin'ny kianjany Aman Stadium Zanzibar ao Tanzania. Nadatra amin'ny farany ilay lalao ary nanokatra nisa voalohany any Baria tamin'ny alalan'ny feno soa teo minitra 17. Ball is picked up here by Feno Hasina. Takes a shot from distance. What a blockbuster! Take a bounce on. That is something out of the extraordinary. Nanoatra ihany koa nefa ny Burkina Faso ary nanao fanafiana Seslany. Izaka nanoatra ireo fanafiana ihany ny mpiano Satroby malagasy saingy nahita isa ho azy ireo. I Soulemane Asagare teo minitra 20 ka nisaraka rainoray ny isa tamin'ny fizaram-potoana voalohany. Liu Chito sending it out onto the flank once again for Sanya. Good crossing. Header! Powerful! Thumps that to the back of the net. Niditra tamin'ny fizaram-potoana faharoa itoetrany fanafiana nataony reto mpifaninina amin'ny Bare Madagasikara ireto saingy avotoan'ny tolo-dohatrany izany. Izaka nametraka lalao ihany koa ny ekipirenena malagasy ary nahita ity penalty ateo minitra 7-20 ka navadiko nomena lalaina ho isa indray izany. Next is shot run up. Penalty buried. Madagascar have their second goal. Io isa roa iray io sarano tota ary dia mipetraka teo amin'ny larana faharoa vonjimaiky ny Bariana na isa 7 ositra mpilalao mendrika fahatelony tao anatin'ny fifaninanany tolo-do izay mpiandry tsatokazony Barea. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous sommes dans le saisie des mandats centralisés. Pour le travail comme ça, nous rassemblons nos boîtes. On va mettre ça, on va mettre ça pour ce qui est le système du staff et tout. Soit en famille, soit en préparation. Dia izany koa manakatona ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao mankasitraka antsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko.